Miarabanao mpanaraka izao fandaharana izao indray tratry marainan'ny zoma fa 9 volana septambra 2024 ity. Mialohan'ny ianarantsika ny tenin'Andriamanitra dia andeha isika hiaraka hivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindro, midera sy mankalaza anao izahay. Mankasitraka noho ny fiarovanao sy ny fitahinao anay mbola tratro izao maraina izao. Narovanao tamin'ny ratsy rehetra izahay. Mifona nefa izay fa matsapa fa betsaka ireo fahotana, ireo fahadisoana izay vitanay teo anatrehanao. Mamelany elokay Andriamanitra, Diovy izahay. Hianatra ny teninao indray izahay amin'ny alalan'ny mofinaina, dia aoka ny fonay mba ho tany tsara aniriny ny teninao. Ka mba hamobe, afaka izara amin'ny hafa. Tonona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fiambenana marainantsika androany mitondra ny lohateny hoe vavahady ny andian'ondrin'Andriamanitra. Vavahady ny andian'ondrin'Andriamanitra. Isaia 7:1-12. Iandro ny ondriny tahaka ny mpiandro ondry izy, ny sandriny no anangonany ny zanak'ondry, ka hotrotroany eo atratrany ireny ary horohany miadana ny ampianahany. Nampiary ny Kristy tamin'ny tenany ireo teny ireo, ary nasehony ny fahasamihafany toetra mampanahy ny tenany sy ny an'ireo mpitarika tao amin'ny Israely. Vonandroaka ondry iray avy tao amin'ny vala ny fariseho, satria samy jova volom-belon'ny herin'i Kristy io. Nosarany ny fanahy iray izay notarin'ilay tena mpiandro-ondry teo aminy. Tamin'izany dia nasehon'izy ireo fa tsy nalala ny asa nankinina taminy izy, ka tsy mendrika ny fitokisana azy ho mpiandro ny ondry. Nasehon'i Jesosy teo anatrehan'izao ny fahasamihafan'izy ireo sy ny mpiandry tsara, ka manondro ny tenany izy ho ilay tena mpiandry ny ondrin'i Jehova. Talohany nanaovany izany anefa dia nanambara ny tenany tamin'ny sary hafa izy. Hoy izy, izay tsy miditra amin'ny vavahady ho amin'ny valan'ondry, fa mananika ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy, fa izay miditra amin'ny vavahady no mpiandro ondry. Tsy azon'ny fariseo fa natao mba hanoherana azy ireo io teny io. Raha ny hevitra tao am-pony izay dikan'izany izy dia nambaran'i Jesosy mazava taminy hoe izao no vavahady, raha izao no idiran'olona dia ho vonjeny izy ka hiditra sy hivoaka sady ahazo hanina. Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana. Izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Jaona 10:7. I Kristy ny vavahadin'ny andian'ondrin'Andriamanitra. Teo amin'ny vavahady io no nahitany zanany rehetra lalana hidirana hatramin'ny taloha indrindra. Tao amin'i Jesosy nasehony sary araka ny aloko ny tandindona, na ariary ny fanambarana nataon'ny mpaminany, nalana sarona teo amin'ny lesona nomenany mpianatra ary teo amin'ny fagagana ny tanterahana ho an'ny zanak'olombelona. Teo amin'ny Kristy no nibanjinany ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra amin'ny fahotan'izao tontolo izao, ary tamin'ny alalany dia nentana tao anatin'ny valan'ny fahasoavana izy. Tsy niditra teo amin'ny varavarana amin'ny fariseo, nananika teo amin'ny vala tamin'ny lalana hafa noho i Kristy izy, ka tsy nahatanteraka ny asany tena mpiandro ondry. Hiaraka hivavaka isika. Tomponay tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra noho ny hafatra mafonja izay nomenao anay tamin'ity maraina ity.
engane ny teny izay voambara teo dia mba hifantsika ato am-ponay, mba ho vatsim-panao anay, ahatonga anay andiny tena ary mangataka ny mba ampahiran-tanao ny masonay, ahitanay ilay vavahady izay tokony hidiranay, izay hitarika anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Aza velanao ho variana hanandrakandrana hiditra amin'ny vavahady hafa izahay, fa abio kosa afantatra tsara ny lala marina izay tianao hitondrana anay. Mangataka koa izay mba hitahinao ny tontolo andronay androany, hanampy amin'ny asa aman-draharaha, hiaro amin'ny loza sy ny ratsy rehetra. Ianao ihany koa no angatanay mba hanasitrana ireo izay tsy salama n'aiza n'aiza toerana misy an'izy ireo. Ireo manana olana dia mba ho vahanao izany, ary ireo izay mety kivy sy ketraka dia aoka mba ho ampaherezinao. Tononona sy angatana noho ny amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen.